avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM manuchawanao ni vavao. Université privée de Madagascar. Ny tombontsoandreo vahiny hatrany no mahamaika ny fitondrana rajoely eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Vokany ambanin-javatra ilay vahoaka 30 tapitrisa izay miady irery amin'ny fahantrana sy ny fahalovana. Mampia ihany kandida sasany ny fomba famirinana ny didim-bola firotsahana be ny tanàna na ny caution ho an'ireo izay nahazo ny salanisa mihoatra ny 400 tamin'ny vokatra ofisialy. Mitiraka resabe any Frantsa amin'izao fotoana ny fanapahan-kevitra ny fanjakana ny toerana izay nanome ho ana orinasa iray ny fanamboarana sy ny fanjairan'ireo fanamiana ny miaramila frantsay. Ireo fanamian'ireo izay hozaraina aty a Madagasikara ny ampahany betsaka. Mitombo isa ny fanaovana herisetra ranofo amin'ny zaza tsy ampitoana sy ny vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina. Isan'ny anton'izany ny fiparitahana horonan-tsary mamofady sy ny korotana ara-tsosialy iaina ny vahoaka malagasy ho ny mpandinika fiarahamonina. Mitoetrany ny fifehezan'ny tafika rosiana ireo tanàna maro ao Ukraine amin'izao fotoana izao. Miamafy ihany koa ny daroka bomba ka 1.7 indray farafahakeliny ireo Ukrainianina maty farany teo. Ny any Cyprien-zay. Ngadondray ny amin'ny valoralina fotoanantsika ato anatiny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay. Tony mazatra matoa andatsoratra nondeha no kafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Ny tombontsoan'ireo vahiny hatrany no mahamaika ny fitondrana rajoely eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Vokany ambanin-javatra ilay vahoaka 30 tapitrisa izay miady irery amin'ny fahantrana sy ny fahalovana ankehitriny. Na izany aza, tsy very fanantenana ny malagasy ankehitriny fa mbola ho avy maraina vaovao anatin'izay onona saina. Nivalony ny volana janoary, volana izay azo lazaina ho manahirana sy mafy indrindra ho an'ireo olona rehetra na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina. Fa ho an'ny malagasy, toa volana janoary foana mandavataona raha ny fahantrana sy ny tsy fananam-bola. Mihindrana etsy mitrosy roa ho an'ireo izay mbola mahita mpanome fa ny valala tsy mandady arona izay eo an-tanana no ahiratra. Ao ireo tsy misakafo intelo isan'andro intsony, ao ireo voatery mampijanona ny zanany an-tsekoly fa tsy araka intsony noho ny entimanana ka asaina manampy ireo ray aman-dreny mitady vola. Ny fihinan'ny fahasalamana tsy laza intsony. Ireo rehetra ireo izay efa niainana nandritra ny taona maro mitoy mandraka ankehitriny ary ahina iamafy aza raha izao toy zava-misy eto amin'ny firenena izao. Ny rano sy ny rotsakorana tsy mamaly ny filan'ny fambolena fa na maina sy mipasaka ny tanimbary na dibo-drano. Mahatonga izay ny fiovan'ny toetrandro fa manampitrotraka ihany koa ity fitondram-panjakana izay tsy manana viana, planina mazava ho an'ny sehatra ny fambolena. Toy izay taona maro izay hatrany tsy manana drafitra ifehezana ny rano. Tsy hita izay politika anampiana ireo tantsaha izay efa mikaikaika amin'ny vidina masom-boly sy ny zezika. Ankehitriny ilay vary safitra, varim-bahiny indray no iazakazana amin'ny fahatongavan'ny masom-boly sy ny sisa. Asa ambolenaiza sy rahoviana izany hoy ny fanontanian'ny tantsaha malagasy. Taona eo aza tsy voafehy, tsy hita izay tao ka izao tao mila raharaha toy ny Renzafilemena izao indray. Tsy tsapan'ny mpitondra ve fa arenana izany vary gasy zany, maro mpanjifatra ny ampitan-dranomasina. Misy ihany koa izany makalioka, vary avy any Malalalondo sy amin'ny faritra maro samihafa ary manampy ireo ny voka-pikarohan'ny teknisiana sy ny manam-pahaizana malagasy eo anivon'ny FOFIFA izay manana karazam-baro maro mety sy mifanaraka amin'ny toetrandro sy ny toetrandro misy eto Madagasikara sy ity fiovan'ny toetrandro ity. Fa ireny rehetra ireny ampandeferina tsy rarahina eo anatrehan'izay vary safitro izay. Dia tena gaga ny rehetra eo anatrehan'izany na tantsana tsy tantsaha ka manotantenany amin'ny hoe inona ny tena mamaika ity mpitondro ity amin'ireny vokatra vahiny ireny. Misy idirana amin'ilay hoe satria filova zava e. Laha raha-mpamehana ny vahiny dia io fa ny fananam-pirenena koa omena ny vahiny. Ireo fiaramanidin'ny kompanian'ny Air Madagascar Airbus 340 misa roa io fa nomena ny vahiny. Sy noho nahazo azy ary namidy varoboba. Ary hevitra niainga tamina vahiny ihany koa no nivarotana izany. Namidy varoboba tamin'ny akama fa dia nekeny ny fanjakana izany. Asa inona ny tombontsoa hoy ny fanontaniany rehetra.
tsy ho an'ny daolobe aloha matoa natao tao amin'ny mangingina varoboby ireo fiaramanidina fa dia hitadiavana ny fomba rehetra ihany koa hatramin'ny fomba tsy ara-dalàna ny fanondrana ny reto arim-pirenena toy ny volamena sy ny sokatra hoentina amidy any ampitan-dranomasina ho an'ny vahiny ho lavany lista raha ny tsy fahaiza mitantana sy ny fanapa-kevitra tsy mamaly ny laharam-pamehan'ny malagasy no raisin'ny mpitondra no hotanterina anatin'ity fampalalam-baovao ity fa ny zavatra tsara amin'ity taona 2024 ity efa vahoaka mandinika ny malagasy tsy mangina intsony fa miteny sy maneho amin'ny fomba rehetra ny tsy fahafaliany toy ireto fanio-kevitra ireto tamin'ny tambazotra-tserasera Facebook raha nilaza Ian Rajoelina fa ho an'ny Zimbabwe andinika ny olana misy eo amin'ny Rwanda sy ny RDC tahaka izao ny fanio-kevitry ny malagasy tao amin'izay tambazotra-tserasera izay mampia ihany kandida sasany ny fomba famerenana ny teti-bola firotsahana be ny tanàna na ny caution ho an'ireo izay nasalanisa mihoatra ny 100,000 tamin'ny vokatra ofisialy ho an'ireo mahajanga manokana tsy maintsy miakatra aty andrenivohitra ireo kandida amin'ny fakana ny vola ka misy amin'izy ireo no velotaraina amin'izao fotoana izao. Anja Robert Kolomajanga. Velotaraina ny iray tamin'ireo kandida be ny tanàna teto Mahajanga izay tokony ahazo ny famerenam-bola tamina caution firotsahako fidiana be ny tanàna teo fa tsy azo eto Mahajanga indray ny volan'izy ireo fa tsy maintsy alaina ao Antananarivo ka mampiayay azy ireo izany raha ny fanazavana. Ny azo ambara dia zao zay ma kandida maire tany mifatra andrefandrefagny tany rehefa tany amin'ny commune Bekipay district Mitsinjo tany. Dia amin'izao izy koa fa zay mahazo 10% zany tokony averina zany le caution rehefa tonga eto zahay dia nitondra dossier dia tsy eto koa ny fa Antananarivo ka miahiahy zahay satria hitanao madia Antananarivo zany agnisan'ny zavatra manahirana ny frais ao ny hotelinao mbola ao vola kely ka efa ny pody aby namanay jiaby tsy azo le vola ka mangataka aminareo fitondragna zahay zavatra fa kely io mba lefa asonareo mba payeonareo le vola fa tena sahiragna zahay aminazy io ka mangataka aminareo fitondragna tsy miady fa tena mangataka mba averenareo le vola fa zahay isany nazo 10% nefa tsy tafaverina tsy averina ny volany amin'izao fotoana zao fa Antananarivo ka mba mangataka zay retompoko. Ho an'ity kandida izay efa nitondra ny tanàna atao amin'ny commune Bekipay district ny Mitsinjo ity hatramin'izay hoy izy eo amin'ny 10 andro aorian'ny famoahana ny vokatra ofisialy no azahoana io vola io ao Mahajanga ihany saingy izao tsy maintsy alaina ao Antananarivo izao indray. Hatramin'izay aloha izy koa ataontsika fa mivoaka fomba ofisialy zany le izy 10 jours après dia fa anao koa tonga eto dia maka taratasy amikoa amin'ny CNI fotsiny dia mandeha amin'ny trésor fa amin'izao izy amin'ny CNI regny le mandiagny amin'ny district fa complet le dossier nay jiaby izy io fa rehefa tonga eto ho alefa Antananarivo koa dossier nareo ty ka miahiazy anefa bakao mametraka an'le dossier ao tsisy récépissé azonao tsisy dikan'izany miahiazy zahay hoe satria tonga ao le dossier tsisy récépissé dia hoe atao very koa nefany miahiazy zahay ka zay zany mba tokony mba amorainareo ny fahazahoanay le raha fa malo candidat jiaby fa nody misy agny am'izay matokony 30 olona misy dia samby nody jiaby dia zaho io ndeha ody koa rapitso satria ny raha haiko tsy ho azo ka antegna tsy afaka hiady amin'ny fanjakana antegna olo kely tsy afaka hiady amin'ny fanjakana ka noho zany mba mangataka zay mba avereninareo ro tompoko. Raha tsy hivina dia teti-bola manodidina ny 3 millions d'ariary hatramina 5 millions d'ariary arakaraky ny sokajy ho an'ny mpirotsaka be ny tanàna ny volana alohan'ireo kandida tamin'ny fifidianana be ny tanàna iny teto Madagasikara. Tontolon'ny fividianana izay hatrany na tsy mbadiky ny fitsarana amin'ny sahana ny ady amin'ny fanjakana ny voka-pividianana ofisialy ho an'ny fividianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina tao amin'ny commune Ambonivohitra Betroka ho ny solotenan'ireo mponina any an-toerana ny kandida Rambiny Ntsoho Hilarion Lany na teny amin'ny SRMV na teny amin'ny CENI saingy na hitsana tany amin'ny vokatra ofisialy ka tsy anaiky hatramin'ny farany ireo vahoaka miaradi amin'ity kandida ty. Christian Ndimby. Tsy manaiky ny tsikombakomba ny fitondrana entina anodikidinana ny safidim-bahoaka ny solotenan'ny mponina amin'ny commune Ambonivohitra Betroka raha ny fanambarana nataon'izy ireo taorian'ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Ny kandida Rambiny Ntsoho Hilarion Devarsy avy amin'ny antoko CGMP hoy izy ireo no lanim-bahoaka na tamin'ny vokatra avy amin'ny SRMV na ny vokatra vonjemaika navoaka ny CENI saingy na tsy ambadika tanteraka izany ka nampandaniana ny kandida volomboasary.
manoloana ny safidim-bahoaka nahodikodina teo ka natao tsy lany dia mangataka izahay ary miandrandra ny valiny avy aminareo manapahefana tompona andraikitra ao amin'ny conseiller d'etat ny mba hamerenana aminay ny safidinay dia Andriamatoa Rambinitsoa Hilarion Deva no ben'ny tanàna lany-bahoaka. Takinay mba hametrahana amin'io ben'ny tanàna io. Tsindrinay manokana eto fa tsy nisy birao fandatsaham-bato na dia iray nitarihan'ny Andriamatoa Razafindrazanaka Jady Riji teto atapy-tanàna ny Betroka. Hajao ny safidim-bahoaka. Taivina nitarika tamin'ny salanisa 427 isanjato amin'ny isam-bato 727 ny candidat larana fahadimy Rambinitsoa Hilarion Devar avy amin'ny antoko CGMP raha tokana salanisa 327 isanjato na isam-bato 527 kosa ny candidat Irmar Razafindrazanaka Jady Riji raha nivokatra vonjomaika navoaka ny Seni nataitra ny maro tsy izay nivokatra navoaka ny fitsarana amsana ny ady amin'ny fanjakana tamin'ny famoahana ny vokatra ofisialy fa nofoanana ny vato azy ny candidat avy amin'ny antoko CGMP ka nampandresena ny candidat mpanjakana manambana ny anamafy ny hetsika fitakiana ireo mponina raha tsy mipetraka araka ny tokony ho izy izay safidim-bahoaka ao amin'ny commune Ambonivohitra Betroka izay. Mbola resabe ny makasika an'ireny fifanolanana ara-pividianan'ireny hatramin'ny androany ho hitantsika eo ihany makasika izay fa miteraka resabe an'ny Frantsay ihany koa amin'izao fotoana ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana any an-toerana izay nanome ho ana orinasa iray ny fanamboarana sy ny fanjairana ireo fanamina ny miaramila Frantsay. Ireo fanamin'ireo izay hozaraina aty Madagasikara ny ampahany betsaka araka ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazety Onona Saina. Aty Madagasikara no hozairina ho amboarina ny ampahany betsaka amin'ireo fanamin'ireo miaramila Frantsay indrindra ireo fanaovana matso mandritra ny fetin'ny fahaleovantena Frantsay ny 14 Jolay araka ny vaovao navoaka andreo ainao manjery Frantsay. Ity fanapa-kevitra ity izay noraisin'ny fanjakana any an-toerana arakehitriny miteraka resabe ao Frantsa. Nisy ny antso tolopidina atao tamin'ny volana febroary 2022 araka ny angom-baovao tanterahana ka ny orinasa Pôle Bois Technologie no nahazo izany izay any Haute-Garonne no misy ny foibeny. Atreo tsy nanana olana ny rehetra araka ny fanadadiana nataon'ireo mpanao gazety Frantsay fa voafantatra fa manana sampany eto Madagasikara io orinasa nahazo ny tsena io ary aty Madagasikara no anamboarana ny ankabeazan'ireo fanamena teo no nanomboka ny resabe sy ny fanohikevitra ireo mpandraharaha, mpanao politika sy olom-boafidy Frantsay. Eo ny orinasa nahazo ny tsena fa na ino nambara tsy Frantsay zato isanjato intsony no manambotra sy manjaita ireo akanjo miaramila izay marika ny fiandrianam-pirenena hoy ny fanohikevitra ireo mpamakafaka raharaha-pirenena sy ara-toe-karena Frantsay eo anatrehan'ity tranga ity. Afaka 3 volana hikatona ny orinasa Marqué Balson any Pas de Calais France izay manana ny fahaiza-manaony amin'ny fanjairana sy fanamboarana ireny fanamina mitovy ireny. Hatramin'ny taona 1979 no nanaovan'izy ireo io asa io raha ny fanazavana ary isan'ny antom-pizaroan'ity orinasa ity ny fandraisana an-tanana ireo fanamin'ny miaramila Frantsay ka izao tsy maintsy roso amin'ny fikatonana izao. Noho ny vidiny mora tsy ahoana na tsy ho Frantsay zato isanjato intsony aza ny akanjon'ireo miaramila Frantsay hoy ny fanambarany tompony andraikitry orinasa io. Quand allons-nous arrêter cette folie hoy ny filohan'ny vondrona RN ao amin'ny antenimera Frantsay Marine Le Pen eo anatrehan'izao fanapa-kevitra ny fanjakana ny antoerana izao. Tohina izahay hoe fanamina anaovana miaramila Frantsay lasy vavy dia tsy ho atiany ho amboarina hoy ny fanohikevitra ny ben'ny tanàna ny Calais. Isan'ny taitra tamin'izao fanapa-kevitra izao ihany koa ny ministra Frantsay teo aloha izay nilaza fa raha ny tsenam-bary-mpanjakana no tsy hijerena manokana ireo orinasa Frantsay misehatra eo amin'ny lamba izotra makany amin'ny fahataperan'ny sehatra ny indostria Frantsay ny toedra raha ny antoerana. Araka izany mety toy ny resabe manodidina ity tranga ity. Sehatry ny fampianarana tokony hifanaraka amin'ny zava-misy iainantsika ny votoatim-pampianarana ahafahana manatsara ny fanabeazana amin'izao fotoana izao ireo mpisehatra amin'ny fampianarana nanaovana fanadihadiana. Tokony hojerena manokana ihany koa ireo mpampianatra sy ray aman-dren'ny mpianatra manoloana ny fahantrana lalina iainany malagasy amin'izao fotoana izao. Gaëtan Andriatsilava. Sarotra ny anatena vokatra tsara eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana etomitsika raha tsy misy vahaolana maharitra irosoana dieny izao. Tsy ampy ny mpampianatra, tsy manana ny fahaiza-manao ka ampita araka ny tokony ho izy ny fahalalana ny akamaroan'ireo mpanabe. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainantsika eto Madagasikara ny votoatim-pampianarana eto amintsika
sy izay ilay ny vahoaka malagasy. Dia maro ny mpianatra tsy mahalala akory hoe ina ny areno anagnatsika ao ambany tany. Tsy mahalala an'izay, na iza no misy volamena, na iza no misy cobalt, iza no misy an'izao, nefa ny olo-pirenena ny mpianatra tokony halala an'izay voalohany hoe ary zao ny ananatsika, ary zao ny tsy ananatsika. Ka raha resaka fampianarana aloha dia bola be ny atao. Bola be ny atao amin'ny alalan'ny votoatim-pampianarana sy ny fanomanana mpampianatra ary fomba mahay ary ampy fivelomana. Fa tsy misy olona velona amin'ny resaka hoe roa hetsy ariary na 5,000 sy rehetsy dia lozan'ilay mpampianatra mandeha miopy zavatra hafa manao zavatra hafa le izy. Zay zao ny zavatra tokony amboarina eto Madagasikara. Manampitrotraka an'ireo ny fahasahiranana menjady amin'ny vahoaka malagasy, indrindra ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Raha ny fanazavana, tsy hain'ny mpitondra fanjakana ny mampiakatra ny arikarena faobe, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fampidirana ny zaza any an-tsekoly. Le ray aman-dreny zany sahirana tsy mahavita tsony miantoko ny zanany andeha hianatra. Satria na ny hanikoanina raha tsy anagnana. Ka zay miankina amin'ny fitondrana fobe, fandrindrana fo ny firaraha-pirenena. Satria ny sosialiny mandany vola fa tsy miteraka vola. Ka tsy maintsy nitoekarena eto Madagasikara mihitsy amboarinao zay tsy hainy fanjakana ankehitriny no mampiasa le vahoaka mba hiakara ny harikarena fobe. Tsy hainy akory le izy. Ka raha tsy manana fanjakana mahay mampiakatra ny arenatsika, tsy ho vavaha io resaka sosialy io. Tsy satria ny fampianarana sy ny fahasalamana dia mandany vola. Fa mila mahay miary ny fanjakana ny mpitondra zay vao miarina daholo ny zavatra eto Madagasikara. Tsy misy mahafantatra ny fahasarotan'ny fampianarana sy ny fanabeazana sy ireo olana menjady aminy ankoatran'ny mpampianatra sy ny mpanabe. Zava-dehibe araka izany ny mifanantona, maka hevitra sy mikaondoha miaraka amin'ny mpampianatra mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra ara-politika mikasika ny tontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny fanontaniana mipetraka, vonina iroso amin'izany ve ny mpitondra fanjakana sy ny ministera tompona andraikitra? Mitombo isatrany ny fanaovana herisetra ranofo amin'ny zaza tsy ampitoana sy ny vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Isany anton'izany ny fiparitahan'ny horonan-tsary mamofady sy ny korotana ara-tsosialy iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny raha ny faneho-kevitra nentina mpandinika fiarahamonina iray. Miverina mitoetra mahabiby ny ankamaroan'ny olona vokatr'izay ka mampirongatra ny fanolanana etseroa amin'izao fotoana izao. Christian Dimby. Tsy mitaha mitombo ny tranga fanolanana zaza tsy ampitoana sy vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina eto Madagasikara raha tsy jery afa-tsy ny tamin'ny taona lasa iny no makaty, tsy tahotra tsy henatra raha am-pianakaviana iray no navita nanolana sy nanao herisetra ara-nofon'ny zanany vavy nandritra ny 20 taona raha ny tranga teto Antananarivo herinandro vitsivitsy izay. Tranga izay manam-pirofo fa miverina amin'ny toetra mahabiby ny olona ankehitriny, vokatry ny fiparitahan'ny horonan-tsary mamofady eny anivon'ny tambazotra tserasera sy ny anivon'ny aterineto hoy ny mpandinika fiarahamonina. Ny resaka fanolanana iny tena zavatra andao ataontsika hoe manakaikikaiky ny tena iny tena manakaiky ny biby mihitsy satria tsy voafehan'ilay filana ao anatiny. Mety maromaro ny antony mahatonga an'izany. Mety psikolojika, mety ara-batana mihitsy ny arana. Ny psikolojika zany dia hoe zatra nijery sary ohatra hoe mamofady. Hitantsika fa rehefa nandeha ny internet sy ny anona dia lasa afaka mijery amin'ny fomba mora daholo ny olona rehetrarehetra. Ka misy sokajiny io fa indrindrandrindra fa raha ohatra aty amin'ny adolan-tseto na zaza adolan-tseto tanora aty no migoka sy mianoka ao anatin'ireny dia azo antoka zato isan-jato fa isy fiovana ny amin'ny fomba fijery sy fomba fiainana rehetra zavatra satria manaitra n'ilay filana ao anaty zany. Ankoatr'izay, isan'ny antony mahatonga ny firongatry ny tranga fanolanana ihany koa ny korotana ara-tsosialy sy ny fikasihana zava-mahadomelina indrindra fa ireo zava-pisotro mampatanjaka ho hatrany ny fanazavana. Ny antony faharoa indrindra fa amin'iren'le hoe ray mpianakaviana, ray kely na olona akaiky fa satria moa ireny matetika manao azy akoatran'le hoe mety filana ao anaty tsy tanteraka dia mety misy antony hafa ohatra mikorotana ve le sain'le olona, korotana ny sain'le olona dia mbola manontany ray fa manina mikorotana ny sain'olona tsy milamina mihitsy ve le fiainam-pianakaviana
fa maninany tsy milamina le fiainam-pianakaviana mikorotana satria ve mety lafiny ara-bola ve le izy ka tsy manam-bola de tsy afa-manoatra de miteraka adalàna ao anatin'ny saina sao de mihinana zava-mahadomely izy ray voalohany ary reto le zava-pisotro mampatanjaka sansisy hatrany mandeha satria hoe mafy ny asan'le raim-pianakaviana de nefany sakafo tsy mety amin'ny vatana satria mampisy fiovana zany eo amin'ny fomba fihetsika ny vatana de miampy ireo le retsika sy le hormone samihafa zay mety miteraka an'izany zavatra any. Maro lafa araka izany no teboka mila jerena raha tiana ny amongotra ny fanolanana eny anivon'ny fiarahamonina, ny lalàna famosirana izay nolazain'ny fanjakana fa ampiariny eto amintsika, andrasana ny fanatanterahana azy, hoetrany ny fanazavana. Ny koa noeditsika amin'ny seny vetivety ao anaty toka fohy, aza misaraka aminay ary. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manoriny, mamoriny, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray, hitady inspiraka vaovao, hanoratra ilay pejy vaovao, mety amintsika. Afaka mamoriny, maneho ny maizy atsika, efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao de zao ndao falera Thelma miova o yes. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Manome zava-baovao an'ireo mpankafy fiara ny showroom KI any City Motors eny Andraharo amin'izao taona vaovao. Sy noho izao isan'izany ny fiara SUV mifanaraka amin'ny toetra lalana eto amintsika. Eo ihany koa mahakasika ny voiture électrique ankehitriny. Onona zay. Tonga soa ato amin'ny showroom ny City Motors, showroom KI, marque premium, anisan'ny marque premium manay izy io. Dia amin'izao taom-baovao sinoa zao, taom-baovao an'ny bibilava. Dia faly zay mandray an'ireo mpankafy an'ny fiara KI ary ireo mpankafy hafa ny fiara hitsidika anay aty amin'ny showroom. Araka izany, ao anatin'izao fety izao, mizara faliana ho an'ireo mpankafy fiara raitra sy moderna ny City Motors. Hita eny amin'ny showroom KI an'ny City Motors eny Andraharo avokoa ireo karazana fiara be mpitady amin'izao. Dia akafaliana tanteraka ny andraisan'ny City Motors ireo client sy ireo fan ny marque KI. Dia manararaotra n'ity taom-baovao ny bibilava ity zahay miprésente ny fiaranay vaovao dia ny KI X7. SUV premium izy io, mety amin'ny lalana eto à Madagascar, technologique, élégante et confort. Zay daholo zany ny fiara KI amin'izao. Amina resaka teknôlôjia manana ny sécurité passive izy, sécurité active, caméra 360, détecteur d'angle mort et assistance au parking.
Manaraka en termes de technologie embarquée izy misy écran 14 pouces afaka jumelena amin'io écran io zany téléphone de par amin'iny écran iny anao no migérer un téléphone anao. Manarak'izay 7 places izy siège cuir na pas daholo ilay toerana anankifito ao anaty fiara. De raha hitantsika moa zany de manana signature lumineuse tena tsara be le fiara na aloha na aoriana. Moteur dia moteur 1,6 litre turbo essence 200 chevaux 390 Nm de couple. Matanjaka tsara zany mety amin'ny lalana eto Madagasikara lay fiara. Isan'ny fiara nandrasany maro ireto atolotra ireto ho ny tompony andraikitra eo anivon'ny Cité Motors, fiara tsy matahotra ny lalana eto amintsika na andrenivohitra na tontolo ambanivohitra. Eo ihany koa ny fiara manaraka ny toetrandro, ny voiture électrique. De manomboka commercialiser ny fiara électrique izahay. Ny anaran'ny fiaranay amin'izao zany dia Kia e-Qt. De izy io ny autonomie dia 200 km. Dikan'izay zany spécialement utilisation ville le izy. Manasa anareo andalo aty amin'ny showroom Kia hitsidika anay aran'andrana ny Kia X7. Ambonin'ny tany mpiasa tsy misitraka tolotra ara-pahasalamana eto amintsika amin'izao fotoana izao, vokatry ny fahamaroany ny orinasa tsy manara-dalàna. Eo anatrehan'izay miantso ny hanamafisana ny fanaraha-maso ireo orinasa misy ny asoltenan'ny mpiasa ho fampiarana ny didim-panjakana izay manery ireo orinasa hiditra amin'ireny service médical inter-entreprise ireny. Gabay Eloa. Tsy maintsy miditra ao anaty service médical inter-entreprise ny orinasa rehetra hisitrahan'ny mpiasa ao aminy fiahina ara-pahasalamana sahaza araka ny didim-panjakana 3.4 tsipika 2.7 2.7 taona tiorina. Maro ireo orinasa tsy mbola manaja io didim-panjakana io noho ny antony maro samihafa. Eo ihany koa ny tsy fahampiany fanaraha-maso avy amin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy. Isan'ny tsy nahafahan'ireo mpiasa misitraka ireo tolotra ara-pahasalamana ihany koa ny fahamaroan'ny orinasa tsy manara-dalàna sy tsy manara-drafitra eto amintsika ka ny mpiasa ihany no voatery miahy ny tenany. Ho an'ny mpiasa eo amin'ny sehitry ny ara-dalàna, isan'ny fitarainana voarain'ireo sendika matetika ny hoe tsy araka ny tokony ho izy ny fanafody omen'ireo mpitsabo eny amin'ny service médical inter-entreprise. Eo ihany koa ny hoe tsy mizaha tahaka ny eny amin'ny mpitsabo tsy miankina. Manoloana izany, nitondra fanazavana ny tompony andraikitry ny association FNES SME. Ho an'ny AFS manokana, izy io efa misy izay navoaka ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana. Efa misy zany lalam-panjakana miteny hoe ireto no tolotra iraisana ho an'ny service médical inter-entreprise izay tokony homena andreo mpiasa rehetrarehetra ao amin'ireo. Ary raha ny tena izy zany ilay service médical inter-entreprise amin'ny teny anankiray manao hoe tsy médecine curative le izy fa médecine préventive, zany hoe atao zany izay ahafahan'ireo le mpiasa rehetrarehetra mba tsy ahafahany hoe mety arary izy inona daholo ny zavatra atao anatin'izay jerena ny toeram-piasana. Tena misy mihitsy ny ekipa rehetrarehetra manao descente amin'ireny toeram-piasana reny hoe manaraka ny misy norme arahana izy reny, manaraka n'ilay norme tsara ve lay toeram-pitsaboana lay toeram-piasana. Mankalaza ny 20 taona ny jirona amin'ny ity taona 2024 ity ny association FNES SME. Mariana androany voalohany volana febroary ny andro ny manam-boninahitra lefitra eo anivon'ny tafika malagasy. Fotoana izay nankalazaina ny 12 taona ny orenan'ny sekoly fampiofanana ho manam-boninahitra lefitra na ny ENSOA ao Antsirabe sy ny 20 taona ny fety manam-boninahitra lefitra eo anivon'ny tafika malagasy. Ho an'izay dia sankarafantsika eo Mahajanga. Teny amin'ny tobo koloniely Rasolonjatovo Claude Armand teny Androvany nanamarian'izany tamin'ny alalan'ny fananganan-tsaina sy hetsika ara-panatanjahantena tamin'ity androany ity. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Izahay aty amin'ny zone de défense de sécurité Ankarafantsika dia mankalaza izany androny manam-boninahitra lefitra izany ohatran'ireo rahalahinay manerana ny nosy. Ary mifanindran-dalana amin'izany ny 12 taona ny orenan'ny sekoly izay anitokana eto Madagasikara dia ny École nationale des sous-officiers any Antsirabe na ny ENSOA hozy antsika. Nivoaka avy tamin'io sekoly daholo ny manam-boninahitra lefitra rehetra ato anatin'ny tafika malagasy. Manam-boninahitra lefitra ny manelanelana ny manam-boninahitra amin'ny vata-miaramila ka manomboka eo amin'ny laharam-boninahitra sergent hatramin'ny adjudant major ny atao hoe manam-boninahitra lefitra.
Na eo aza ny firoborobony tontolo ny fankatsary amin'izao fotoana izao tsy mbola tafita amin'ny ankamaroany malagasy ny afatra tianambara amin'ireny sary reny onim-pisihatra nanaovana fanadihadiana. Ny ankamaroany sary ampiratiana eto amintsika izay saika ireo vahiny no liana amin'ny ankapobeny. Daniela Minoarso. Efa manomboka miroborobo eto amintsika amin'izao fotoana ny sehatry ny saripika. Sehatra sahiray manome sehatra ny tanora ampivelatra ny talentany. Ataka ny sehatra rehetra, olana sedrain'ireo mpakasary amin'izao fotoana ny tsy fahafantarany ankamaroany malagasy ny tena lanjany sy ny hevitra finosin'ireo sary alaina. Sakana tsy ahafahana mamarotra izany araka ny tokony ho izy, nateo aza ny fandaniana maro samihafa ho ny mpisehatra matianina izay nanaovana fanadihadiana. Fitotoana teo eo ny tena hoe ny seharako tanatin'ny sehatra fangalana sary. Ny olana eto Madagasikara dia le valeuran'le sary valeuran'le sary zany eto Madagasikara mbola tsy tsapan'ny olona loatra ny lanjany tena lanjan'le sary. Nefa ianao mpakasary tena manao investissement, tena manao investissement ianao na amin'ny fotoana na amin'ny matériel na amin'ny tontolo manodidina rehetrarehetra. Tsika mbola tsy mahay loatra le makafy an'le sary aloha, maka an'le tena hoe inona le zava-tsoa azoko anatin'le sary satria iny tena souvenir be iny dia ny anankiray koa moa vahiny tena ty ary hitanay tao anatin'izay tapabolana nanaovana exposition zay fa tena maro hoe vahiny liana amin'le sary ohatr'izao indrindra fa hoe akanto Madagasikara zany nasiorantsika ao anatin'le izy. Araka izany, tsy atao foana fa tokony anana ny heviny manokana ny saripika iray raha ny fanazavana hatrany. Ny sary azo izay tokony anana ny mampiavaka azy ary mampita hafatra. Ny hevitra finosan'le sary dia tena izay mihitsy ny hoe ao amin'io no angalanao zany ohatran'ny hoe inspiration raha izay ny filazana anazy. Ianao lefa vizaka ny hazakazaka andavanandro dia tena maka inspiration, maka paix intérieur moa zany raha izay ny filazana anazy ao anatin'io sary io. Tena mandami-tsaina, mandamina anao ary mahatsapy ianao fa zavaboarin'Andriamanitra ihany koa ianao anatin'le izy. Tsy aivina, nisy ny hetsika fampiratiana ireo sary manodidina ny 10 tetsy Antaninarenina nalaina ireo vondrona mpakasary mivondrona anatin'ny tily eto Madagasikara. Isan'ny lalan-tsaina nitondrana io hetsika fampiratiana io ny anehoana ny Madagasikara lavitry ny fitohanana ny fifamoivoizana, lavitry ny bidon jaune sy ny fahatapahan-jiro. Maro anisa ny tanora eto Madagasikara amin'izao fotoana izao saingy tsy hanasa ny 70 isan-jato izy ireo, indrindra latsaky ny 5 taona. Sehatra natao an'ireo tanora ny feonamben'ny tanora ty Afrika izay ho tontosaina eto amintsika. Manomboka ny 9 novambra hatramin'ny 17 ny volana novambra 2022. Bizaika manodidina ny 5,000 sy iray alina avy amin'ny firenena maro no andrasana ho avy mandritra ireo fotoan'ireo ka hitondra aingavao ho an'ireo tanora sy ny firenena ihany koa. Andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ny tombontsoa azontsika voalohany fotsiny ohatra raha mandray mpizahatany 500 isan-kerinandro ohatra eto Madagasikara dia eritrereto fotsiny fa hoe avy 10 iny zany no tonga eto azo asa ireo chauffeur taxi, andeha ny bus, andeha ny hôtel, ny restaurant ho an'ny tanorantsika azo tsenam-barotra vaovao izy ireo ary tombo koa ny fahazoany miresaka mivantana amin'ireo décideur. Zany hoe mety azo tsenam-barotra vaovao izy, mety azo contact vaovao izy ary mety ahista na ny source de financement vaovao koa. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Mitoetra ny fifehezan'ny tafika Rosiana ireo tanàna maro ao Ukraine amin'izao fotoana izao. Androany, tanàna iray akaiky ny tanàna ny Toretsk indray no voafehan'ireo tafika Rosiana araka ny fanambarana ofisialy izay nataon'izy ireo. Ankoatra ny fanafihana mihamafy ihany koa ny daroka bomba ka 12 indray farafahakelin'ireo Ukrainianina maty. Hiditra 3 taona nisian'ny ady, sahirana amin'ny fanosihana tafika Rosiana ny tafika Ukrainianina amin'izao fotoana izao. Marimaritra iraisana ho amin'ny fampitsarana ny ady mandraka ankehitriny, tsy misy rano zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alety n'aiza misy anao hankasitrako hatrany ianao, nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny raha-pitondra ary tombo-klasy, tombo vahaveloma tompoko.
n'importe où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, Université privée de Madagascar. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.